Somary afapana ny resaka atao androany satria resaka aminareo sujet anankiray zay tena hoe mamoehatra ny filazana azy satria tena voapirofo tanteraka amin'ity zavatra holazaiko ty fa tena jilamboto jilambavy mpangalatra tsisy ninona ohatsy hoe manatanteraka an'le mission nampanovina azy ireo izy ireo de le hoe androba sy hanimba faran'izay zokindrindra ny andreo mpandraraha malagasy indrindrindrindra moa reo mpandraraha avy eo Antananarivo satria tsisy afaka andahany zany tsika fa mpandraraha avy eo Antananarivo daholy reo enjehana simbasimbaina amin'izao fotoana zao reo. Za tsy miraraha zay politika any tsy aferako zany fa ny zava-misy de zay lazaiko anareo zay. Androany de resaka manokana momba ny afera Sodiato. Mety hitendray nareo hoe ny sasany moa zany fa tsy nareo malala tsara ny fomba fisainako hoe ena azy vola be sy ny karazany. Za moa zany rehefa miresaka zavatra ray de manao fanadihadiana ary maka information, maka renseignement alohan'ny tenenana mba tsy tenenana foana. De avy eo misy anarana avao koa rehefa aveo de anjaranareo am'izay mahafantatra hoe aive zany ny fandehan'io e. Resaka Sodiato io raha tianareo fantatra zany io moa mampiazakazaka ankalavorotsiloza sy ry daya tamin'ny fotoan'andro hoe ahoana ny amerenana ny vola be any Ngaravatomanga tsy ho an'ny firenena fa ho azy ho ataony any am-paosiny. Ary rehefa tsy tanteraka zay de io am'izay napetraka am'izay nalefa am'izay le raha hoe perquisition an'ny Sodiato. Atao perquisition imbe dehibe zany Sodiato zany hoe tetiavana vola tetiavana ina fa zao isaky mandalo ry zareo de mandroaka fananana rofony zareo ny fiara rehetrarehetra moto amin'ny chiffrenareo hoe fiara 200 ndray nalaina tao anatina ray alina fotsiny nivezivezeny tomona tamin'ireny le camion ana dépanneur reny no mibatana zany zavatra zany de toy zany koa ka ny moto izany olona nanatanteraka an'izany ary mbola jereko teneniko anareo ny toy an'le tantara. Nisy an'le José le sipan'ny kalavorotsiloza io fantaninareo aloha ny apetrako aminareo manam-pahefana polisy moa zany na miaramila na gendarme tsy haiko inona kay ny gradiny José de inona ny anjara asany eo amin'ny fitandrona filaminana sa mpiasa amin'ny fitsarana ve sa inona huissier ve sa inona fa nahoana no indrangah iny tsy maintsy eo foana rehefa misy ny perquisition atao na fisamborana olona atao de izy no mibaiko andreo polisy kely mampalahelo kely tsy ampy sakafo izy no mibaiko andreo anatanteraka an'izany fikasan-dratsiny zany de fa hita fa alatra be sy ny karazan'ireo. Efa teneniko taminareo tety le hoe rehefa nanao perquisition Sodiato izy hatramina kilalao anakizy anie mba ataindreo le olona reo mampanona tena hoe tsy ampy sakafo reo olona tena hoe tsy olona tena hoe tsy haiko za aloha tsy afaka hitentsony hoe mbola olombelona manao zany akilalao anakizy nangalarina fiaran-jato maro nalaina daholo vilany tsy haiko hoe inona ny ifandraisany zany amin'ny resaka fanonganam-panjakana ny vili sy ny vilany ve afaka manonga-panjakana sa entina manonganam-panjakana tsy haiko aloha fa de zay zava-nisy mitomina daholo zay zavatra rehetra azo mitomina ary nivezivezy matetika atao zareo. Ny zavatra ray tena nisongadina ary tiako sariana ny sainareo de zao nisy perquisition tamina toerana ray tao avarabaratra Antananarivo tao nidediavana basy izy io hoe napiditra fitaovam-piadiana na hoe vaika Ngaravatomanga de nafenina zao fandehan'izy rehefa natao fanadihadiana zany. Fantatritsika tsara fa ny Sodiato de nanana le hoe ohatrany hoe karazana sécurité privée zany sécurité privée miaro ny fananan'ny groupe Sodiato ray manontolo zany de nanana autorisation de port d'arme zareo satria nanana pistolet ny mpiambina tsirairay avy ny agent de sécurité tamin'izany fotoana zany tamin'ny Sodiato tamin'izany fotoana zany. De rehefa tonga reto jilamboto jilambavy reto de lasika alavorotsiloza naniraka any colonel Jaofara sy José reo zany ao foana nanao pression ny sécurité tao amin'ny Sodiato ny teny hoe aizany basy avoay le basy de mazava ho azy moa reo mpiasa reo tsy afaka hiteny tsy tonga de niteny hoe zao fa
noporetina dia na inona ny zavatra natao ozy nareo ary avoakako ny sariny zany amin'ny manaraka fa tsy hoe teniteneniko foana fotsiny zay le teneko hoe za raha manao investigation dia misy pirofo a fa ho avoakako daholo zany na ny sariny colonel Jofary io ary ho avoakako eto, ny sariny José io ho avoakako eto, fa nodorany zareo no mahalela ny filahiny le chef de sécurité taony Sodiaty a afahany mamoaka ny information hoe arimy misy azy. Nisy tamin'izany koa nitapahany tongony, misy sary daholo zany zavatra foronina zany avoakako aminareo a zany na de ataontsika hoe hodiniana aloha ahoana fomba moana zany amin'ny Facebook satria indraindray mety mahatoana ny olona zany de mety atonga ny Facebook koa ibety moa zany filaza azy e. Fa nisy fandratrana olona maro tao amin'io fitadiavana basy io, zay basy ny ara-dalàna, nisy autorisation de port d'arme nangatahan'le société Sodiaty zany a de ara-dalàna tsara. De natory le chef de sécurité ara le toerana nisy an'le basy pistolet 30 no nalaina tamin'izany fotoana zany. Ny zavatra nisy a tamin'iny fotoana nangalana an'le pistolet 30 iny nandorana ny patte d'éléphant le ministère-ny intérieur zay tany amin'ny étage nisy ny document misy ny autorisation na port d'arme. Zany hoe tsisy fifandrifinjavatra zany fa tena fananina natao hoe nodorany fananin'ireo nodorana zany iny ministère intérieur iny atao amin'ny section port d'arme, autorisation na port d'arme, mba afahanjareo mamily an'le basy ho anazy. Ary am'izao fotoana zao tsy hita tsony reo basy 30 reo, tsy hita. Fa reo basy 30 reo ny ampiasaina manao opération am'izao fotoana zao, mamaky azy zavatra rehetrarehetra tiana vakina opération rehetrarehetra tao, kara vorondolo vorontsolozy iny ao ambadiky zany rehetrarehetra zany. Za tena miteny anareo an'izany ary tsy maintsy tratra izy satria ny antony a zany zavatra zany a tsy zarery no mahalala an'izany. Mahalala an'izany daholo ny tompona andraikitra ny gendarmerie, ny olona mpanao famakafakana ao Madagasikara ny amin'ny resaka adeloka be vava. Am'izao fotoana zao moa mbola samy mangina daholo fa io rehefa mipoaka eo sarobolany a tantara be io, fa zay zavatra zay tiako ampahafantarina anareo. Inona ary ny zavatra misy ny atao hoe aray ao Madagasikara zay. Io aray io dikany io de hoe agence de recouvrement des avoirs illicites, zany hoe io zany ohatrany hoe natsangana ohatry niaraka tamin'ny baibianko samifina hoe afahana maka an'zay vola rehetrarehetra fa notokidonam-bola sy ny karazana. Ok, ara-dalàna izy hatreo. Fa ny olana am'izao fotoana zao de io aray io mihitsy, io agence io mihitsy am'izao fotoana zao no misele, zany hoe mampikatso na mame moa zany ny fiariny fananany Sodiaty zay mbola tsy voasamby azonjareo, de alainy zareo arak'izay tiany atao de fampizarazarainy izy menakavy le fiara. Aizako hatramina fiara hoe fiara voiture électrique avy de alainy zareo na de efa hoe tsisy batterie raha tao anatiny de amidiny de hita eny atseny eny le tomobile. Misy parka angezabe zay a ao amin'ny diksa ina misy azy parka be de misy tomobile be de be ao. Ny akabeazan'ireo fiara reo de fiarany Sodiaty nahodin'reto olona tsisy ilavana azy mpangalatra reto, de misy efa olona koa natokany zareo ivaritra an'izany fotsiny. Zay zany hoe ny aray zany hoe karazana zany bianco samifina zany am'izao fotoana zao no miraitsy kombakomba mivaritra ny fananany Sodiaty. De ny zavatra ny olana nefa de zao tadiditsika tsara ny tenin'ny ray lekely le PM anareo iny hoe io ne tsy voatery efa vita fitsarana voalaina ny fananan'le olona. Orangatia chef de l'administration fe anao de miteniteny foana ohatry zany. Ny zavatra tompoko ny société tompoko rehefa vita fitsarana, rehefa mieloka, rehefa fantatra fa mieloka ary nanao adisoana, zay ny olona zay anao vavaka mirécupérer zay tokony ho azonao récupérer na hoe tia nialatra. Fa ny Sodiaty ane mbola tsy mandalo fitsarana e. Taiza nisy fitsarana Sodiaty mbola tsy nisy. Eritserity tena ny Maurice ary lazaina fa hoe nisy vola be ho averina sy ny karazany, fa ny Vatomanga ane mbola tsy voatsara hatramin'izao hoe tsy mbola nisy ary ny fanjakana maorisiana tsy mbola niteny mihitsy hoe alainay na alay, tsy mbola nisy fangalam-bola zany fa nizeleny fotsiny le compte fa tsy nalainy. Fa ny andreto olona tena olona tsy vanona mpangalatra reto nalainy daholo ny compte hatrany amin'ny banque, compte bancaire ary tadidio tsara mihitsy fa ny aray, ny PAC, ny pôle anti-corruption mihitsy no maka ny 25 millions d'euros
any groupe sodiaty am'izao fotoana zao nalaindry zareo tsy fantatra hoe nataony aiza, tsisy fitsarana tsisy valim-pitsarana manamarina fa hoe voasazany sodiaty kanefa de nalaindry zareo le izy. Midika mazava tsara zany a fa ny anti-corruption ndray no manao corruption satria jilamboto daholo e, zay le izy efa fanjakana jilamboto efa fanjakana mpangalatra e, de moa de avadika ao anatina lalàna le izy de zay ny zava-misy. Fa zany rehetrarehetra zany inona fiantraikan'zany de voatery le société nandroka mpiasa amina arivony maro satria tsy voalotsony ny karama, tsy voalotsony ny karama le mpiasa satria miezaka ihany no ny tompony zany mba nanao ezaka hoe ahafahana mandoa fa tsy vola mitotona. Io moa matetika zany a par virement bancaire any amin'ny banky, volany amin'ny banky no andoavana karama, zay ny amin'ny règlement am'ireny société reny. Fa zay vola mitotona amin'ny banky tonga de lasa andrele tsy vanina, zay mitotona amin'ny banky lasa andrele tsy vanina, tsy voalotsony raha ny karama mpiasa am'izao fotoana zao. De zay zavatra zay a no nanaovana andreny le am'izay le hoe ho administrena ny groupe sodiaty eto ary le izy a mialatsiny am'lahy raha jovial fa ilahy matsy monsieur milay hoe za tsy mahalala an'izany fa no démenti a jugement zany hoe fitsarana zany, fitsarana napetrapetrakiala vorotsoloza vorondolo io a nanao an'le jugement CSCA zay mbola izy sa inona fa numéro 148 CSCA du 8 mai 2026 a no namoahana hoe Onga Jovial Serge no apetraka ho administrateur ny groupe sodiaty. De mbola sahiteny vela hoe tsy mahalala zany fitsarana zay ary mbola teneko ny antony ametrahana an'lahy eo raha mbola de tavolona fantatro tsara mihitsy nina ny relation an'lahy amin'ny vorotsoloza fa tsy hiteny an'izany aloha androany fa miandry ny réaction an'lahy satria farany zay enatra ho anay diaspora io zavatra ataon'lahy io hoe olona maneritseretina mba hisy valeur, mba olona mana intégrité inona ay tena zany ve tena miteny an'lava hosahirana ela aloha lahy za tena miteny niriko fotsiny de hoe asa maro ny lahy andany toerana io satria vita ny carrière politique an'lahy, vita nano honneur an'lahy raha vita satria mazava be zany, mazava be hoe maninona ikala vorondolo vorotsolozo iny ametraka an'lahy ao satria mazava be ity no alaina am'izay ny zavatra rehetrarehetra ambony mbola tsy azo amin'io resaka sodiaty io. Zay zavatra zay zany a mila fantatritsika vahoaka zany fa tsy mandehandeha fotsiny io a. De toy zany koa le hoe tovoratovaroso nisy koa jugement na fitsarana napetraka tao da hoe izy ndray no mitondra itovoratovaroso hoe inona ny fahaizany sy fahalalany tsy haiko aloha tsy fantatro fa épicerie gasy ny nalalana n'iny olona iny taty olona mampime iny fa tsy hoe olona ina fa olona mileladelaka fotsiny zay nahitahita lalana atao amin'ny an'ny fitondrana jonary mampianina de zay de io ndray moa na quelque raduel de indray verina satria tonga ndray reto mpangalatra sy mpandroba mitovy am'reto fa olona tsy manana capacité ina tsy tiako tenena ny olona administrateur zany mantsy re olona de tokony hoe olona mba farafaratsy ny expert comptable économiste matanjaka be ohatr'izay mba ahafana manarina zavatra. Fa lery olona tsy hitako hoe ina épicerie gasy kely tary maty momoka kely ery no tatana an'lahy de sodiaty aviation no tatana an'lahy de ino gaboraraka zay tiany zareo anaovana jet privé tsika nantany hoe jet privé aniza reny ny andro amina volamena reny, jet privé any sodiaty reny ampiasaina hoentina mivezivezy mandeha makany Dubai anondranana volamena reny raha tianareo fantatra zay ny ifandraisan'io zavatra rehetrarehetra io. Rehefa inona am'izay raha ny société no administrena na anendreny ny fanjakana administrateur igerea sy hitondra le société zany. Raha société privée izy satria eo ndresaka zao ny société privée tompoko raha ohatra ka hoe manana difficulté financière na hoe tsy manana fahafahana intsony mandoa ny volam-panjakana ny etra-panjakana de misy fiatraikany koa amin'ny resaka karama mampiasa sy ny karazany a de afaka minome administrateur ny fanjakana zay le izy a. Ny ministère ny économie moa raha tsy diso any miandraikitra n'izany zavatra zany fa eto le zavatra tsy zay mahitsy ny sodiaty de société natanjaka be tena hoe nanambola vonaha foana mitrosa sy ny etra-panjakana sy voalohany foana zany
ary na voalokarama foana na de tao anatin'izao fanagiazana ny 25 millions d'euro zao ara mbola naizaka nandokarama ihany zareo fa rehefa hitan'zareo fa ohatrany tsy vita mihitsy ny ametrahana ino misy ty administrateur provisoire ahafana manao ampimambalearenan'olona de niforiporonina daholy am'izay ty rehetrarehetra ty de niditra tsehatra am'izay ny aray le niteneniko anareo teo nanao an'zay fomba rehetrarehetra fangalarana mamoehatra ho araky ny teniko tena mamoehatra hoe zany ve no resaka ady amy kolokolo sy ny avoary illicite mbola tsy vita fitsarana de iny ianao miroboka de zarazara izy menakavy to le fiaran'olona zany tena mariny zany fa tsy zavatra foroboko aminareo zany a zarazara iny izy meny taterina tam'le camion fitondrana fiaram-panina reno a zay no nitondrana le fiaran'olona tao nirofina daholy zay azo nirofina rehetrarehetra tafiditra am'zany koa mipaka zany mo de pôlo anticorruption fa mpangalatra alika maty reo tena malatsiny am'le fitenenana fa tena mpangalatra reo no tena fototry nyfangalaranao Madagasikara ao na mibianko zany izy tsy nalala zany hitanao tsara zao raha le kely amy premier ministre olona tay izy samifinina e inona ny vitany tamin'izy tao samifinina tsisy minina nitsingalambongidina fotsiny izy tao nisy tilitilina fotsiny fa tsisy ninona vitany tao raha nanao izy fa beribe reo karanareo no nigadra raha nanao izy fa tsy nanao nininina izy zay natonga an'ireo karanareo manjaka tokana am'izao fotoana zao Madagasikara ny zavatra tiako tenenina aminareo zany de zao io zavatra rehetrarehetra misy ao Madagasikara io de mission nomenan'ireo olona reo mbola lazaiko anareo hoe izany namena mission aloha fa manatanteraka an'izay amin'ny atsakany sy andava mihitsy reo manao alatra faran'izay zokony raha tsika mahita tsara ary navoakako andrambo le hoe mahazo angara-betsarona tsy efa za tena miteny anareo fianakaviana ny orokotitra tsy samy teny elizy fa za kosa aloha za rehefa mahazo information zava-dozotra zany de teneniko fa intelo ny alaina le olona toa tsy efa tao intelo ny alaina satria nopozinina ny raharara betsarona raha tianareo fantatra tsisy resaka politika zany io tsisy resaka fa resaka ny foronina fotsiny fanonganam-panjakana fa inona ny tena tanjony kara volotsoloza ao anatiny io aka ny fananany rabetsarona koa aka ny fananany rabetsarona zany hoe terena le olona zany ame miliara tsy taditsena tsy zany ny zava-misy ao Madagasikara ny aranahititsika le fampankina trano nataondry José tam'le nanao perquisition ny zanaky ngara-betsarona tady ty fa ny zanaky ngara-betsarona de avocate ny vady ny architecte zany hoe olona tsy sidira mapolitika tsy manao inina rehefa nanao perquisition imbe de be to amin'iny toeran'indry zareo tsy nahita ninina fa ai ny antony natongavany tao a anangona am'izay aka zay tiany alaina de zao fetsy le olona de nafen'le olona ny laklean'ny fiarany rehetrarehetra nafen'le olona nisy nakasary moa tamin'iny de nampiseho hoe zao daholy izy nanao karazana compte rendu tamin'ny kalavoritsoloza hoe reto misy ato de inona ny zavatra miseho am'izao fotoana zao nametraka condition ny kalavoritsoloza tena zay accusation ty ataoko ty a nanao condition izy hoe raha omenareo anay reo fiara reo raha avokate raha ranjoro vera sy navy hitatsika tao de janony ty raha ty zany hoe zay zany le zava-misy eo Madagasikara omena ny kalavoritsoloza ondreo fiara rehetrarehetra reo a de mangina milamina ny toetra raha zany ene zany zava-misy eo Madagasikara am'izao fotoana zao e ka olona gadra lava ne iny ramatoa iny e de olona mbola gadra iny olona gadra lava ve ny ataonao ministra de ahoana raha moa tsy ohatry zay le zavatra misy eto am'izay de mitodika nga mpiandry osy zao lesile izy a zao a za malala tsara hoe inona ny olana eo aminao sy ny FLM am'izao fotoana zao satria ny FLM de tsy manaiky intsony an'izao zava-misy zao afa-baraka ny FLM am'izao hoe enao ny mpiandry ny FLM am'rehare hoe mpiandry nefa n'izao ny zavatra misy efa mba nananatra ny FLM tam'zany tiako fantatra reo vahoaka zany nananatra ny Mikael ny fiangon'ny président ny FLM ny transitaire président fiangon'ny FLM hoe ajanao ny zavatra ataonareo io a fa tsy mety io zavatra ataonao io de nanda Mikael de nanomboka tam'izay de niteny ny FLM hoe tsy mitondra intsony a mampiandry ny FLM ianao tsy mitondra intsony anaran'ny FLM ianao satria enatra ho anay ianao zay no natonga ny FLM tsy nanatrika isan'ny tsy nanatrika intsony an'le resaky hoe concertation nationale sy ny karazany iny satria vaky tanteraka tapaka vaky ny ady a tapaka tanteraka ny any de eto mitodika amin'nga kely zao ary fa mbola mieritreritra iaina firy taona eto ambonin'ny tany moa ianao ry zantry zay fotsiny ny fanontaniana
ianao mahalala fa tsy mahalala za mino fa tsy nanaonao foana ny fifoazany FLM isan'ny tena hoe enjana indrindra ny fidinana fifoazany FLM zany tsy azo anaovana kolikoly za zany za zany iny fa hoe tena nanaraka ny an-tanatohatra rehetra ianao na mpampiandry anao fa mahafantatra tsara zany hoe inona ny efaranareo zao famonon'olona zao ve noentinao andrasanao fitsarana ny an-danitra zao zavatra zao zao alatra be vavy zao zavatra tena hoe mampiseho rehetrarehetra ny asan'ny devoly tena hoe nataonareo fanjakan'ny devoly Madagasikara zao ve zava-misy de mieritreritra ve nga fa afamainy mieritreritra mbola iaina firy-taona nga fanontaniana aloha zay mba leo fasilavitra le saina fa raha tsy tonga saina am'izao tsy tonga saina tsony rikala vorontsolozy efa mivarotra fanahy tamin'ny devoly olona mamindrongony reny ianteherana tena mampalahelo izy jereo zay zavatra miseho rehetrarehetra tsisy afa-tsy skandale ameko indray nareo io resaka fametrahana sokatra io fametrahana sokatra eo amin'ny trikanjany 13 mai io inona ny dikan'io any am'zareo any atsimo any ny sokatra rehefa misy sokatra hony eo amin'ny tokantrano anankiray de milaza zany hoe tsy azo ohatrany hoe karazana ody iny zany afahana miaro an'le tokantrano mba tsy hoe isy olona nao ratsy ohatrotr' zany de misy sokatra ao anatina tokantrano zay mihitsy mo fomba any hoe rehefa misy sokatra ao tokantrano de miady de ohatrany hoe karazana ody gasy iny zany afahana miaro ny tena fa io napetraka mivandravandra eo amin'ny 13 mai io de mieritreritrynareo resaka kolotsaina io resaka ody gasy tena ody gasy mihitsy io ezana hoe erovana hony an'le fanjakana hitanareo am'zany tena olona mpiandroso aiza koa nisan'zany hoe asiana sokatra eo de tena tsy matakatra mihitsy le malagasy fa voatery manazavanareo an'zany zavatra zany fa taro ny fomba ndrazana malagasy de fantatrareo ny heviny fa tsisy sokatra petrapetraka fa maninona ny sokatra fa sokatra ko ihany angany zavatra mampalaza Madagasikara fa maninona tsy sifaka tsy naninona tsy le mirena ninona tsy PDB Madagasikara ny manakarena zavatra anyne fa maninona tsy zany fa naninona ny sokatra principalement sokatra ny natao teo mazava-be zany le izy fa misy fatahorana ao anatin'le izy fatahoran'ireo ialo amin'ny toeran'io de apetraka daholo zo ody rehetrarehetra zao finona ody Madagasikara efa fanjakan'ny devoly eo Madagasikara am'izao fotoana zao mangina daholo moa ny rehetrarehetra mangina mpitondra fivavahana mangina ny tafika sasatsasany mangina daholo satria ny antony ohatrany hoe olona tratrany be manaiky zany olona zay ohatrany tratrany be manaiky fana ohatrany tratran'ody daholo zany menimenina fa ohatrany hoe tsisy inenina azo atao fa de zay zany le iziko fa ny zavatra lazaina rehetrarehetra zava-doza amina tambo zay tsy hitondra soa an'ny firenena zavatra tany saiko anao rehetrarehetra teo fa raharasa odiaty monina nylohako azy fa tsisy alabritsony am'izao fotoana zao maninona no miteny fa maninona reo elita merina am'izay zao ny enjehana nisy fotoana tamin'ny voalohany tamin'ny fotoana andra nefa ny teno nanomboka tany amin'ny Ngaravalo manana an'io zavatra io ny sombaina ny tiako iza moa zany reo olona rehetrarehetra ny tany saiko nisy fotoana nanonona anaran'olona PDB hoe Ravalomana Ravatomangy Ramarsone PDB zany olona avy ao Antananarivo daholo eny akabeaza ndreo nanangana société nampiasa olona amina rivony tao Madagasikara tsy sanatria manao tsinitsinina akory ny olona any faritra fa zany ny réalité tsy resaka tribalisme ny filazana zany réalité tsy maintsy lazaina zany fa aiza daholo reo olona reo am'izao fotoana zao akoatra ny Ngaravalomana zay voatery tsy maintsy misilelaka am'ireo satria miaro an'le tiako zany koa loha tsy tafarina ohatrany taloha iny tsy possible tsony zany fa de hoe mba ohatra mivelona fotsiny aloha tsy possible tsony zany verina amin'ny heriny tiako vita tanteraka ny amin'iny ary tsy avelan'ireo vita ho tafavoaka zany tiako fa jerevi tsara fa lasa am'izao Ngara-Vatomagna moa de fa mihinana any Maurice nainandre Tito Aina zay fianakaviana randre Tito Aina tsy zay tsy nalana zany natanjaka zany to Madagasikara lasa mitsoka Ngara-Betsarona io hitatsika fa mialainao tsy efa io ny Ngara-Marsone moa de fa iny fa hita tanteraka re fianakaviana Ra-Marsone zany rehetrarehetra zany de tokony atonga sainantsika efa maninona ny elita gasy rehetrarehetra no nosombainy fananina ny sombainy mazava be tompoko ny karana nefa manomboka am'izay maka ny zavatra rehetrarehetra zay natsangany malagasy de zay tsy io sodiaty mieritreritrynareo hoe mbola ijoro vonono io tsisy olona mpangalatra io tsisy ataon'ireo fa tsy ny angalatra ny andrava ny amodika zay ny ataon'ireo de rehefa fahita le société de akatony
tsisy raha reny olona amin'arivo ny velomy tsisy raha rainy zany zavatra zany mila fantatrareo zany ka de zay ny tiako tenenina amin'ny androany resaka sody aty io aza mieritreritra nareo hoe angara vatomangy de tsy maninona va zay tiany atao za toko de tsotra be fomba fijeriko na raha vatomangy io na raha valomanana io na izy io na izy io na izy io reny olona reny a nampiasan'ny sainy matoto tonga tamin'ny toerana nisy azy na inona teneninareo na inona teneninareo hoe nampiasan'ny sainy nisy fahaizana tao no mety fa metsifetsena sika fa izany business manina tsy manao fetsifetsena moa tsisy fa ny zava-dehibe fotsiny hoe afetsifetsena ho azy manokana ve sa mba nyzarainy tamin'ny hafa le izy zay ny tsy itovizany le izy amiko de direct ny olona ohatrany reny satria namelona fianakaviana amin'arivo maro zay fa am'izao fotoan'izao lazaina fa PDG ny Daya mba firy moa ny olona ampiasain'ny Daya firy mba valio amiko hoe valio zay mahasamby tena zany firy ny olona velomin'ny Daya firy fa tsy reo fatifatim-behivavy sipasipa zay ny atao famelomana andreo zavatra misy am'izao fotoan'izao